Fahitako azy aloha mahita daholo tsika rehetrarehetra aloha fa sarotra zany ny lalana atongavana any amin'le tena hoe concertation nationale satria asina fokoanandoha daholo fokoanandoha any amina resaka ny any amin'ny tafika moa iny zany tsy jirantsika satria ry zareo any amina resaka fandriam-pahalemana kokoa fa ny aty amin'ny ireo karazana entité zany ohatrany hoe ny tanora ataoko hoe nampiakapio daholo na ny tanora na ny ZNZ ihany koa amina hoe fitakiana teny akanja zany amin'ny ankapobeny hoe ny tokony ho tanterahana. Ny tenako manokana aloha zany efa natsapa zany nahita ihany koa amin'ny alalany hoe manao analyse politika ny tena amin'izay maha-politologue zay de natsapa zany hoe raha vao miditra anatina concertation nationale ty fitondrana vaovao misy atsika eto Madagasikara aty de ataoko hoe 95% amin'ny fitakiana ataon'ny olona voasa anatin'ireny concertation nationale reny na concertation na organisation reny de ny fitakiana an'le hoe raha vao le institution nisy nakorotana teto Madagasikara anankitelo izy moa ny ataoko hoe ny institution politico-juridique na ny HCC ny institution électorale ny CENI satria tsy natokisan'ny olona tsony reny tamina resaka fifidianana zany hatramin'izay nahitana lesoka na izy tenany ihany koa anisan'ny natsapa hoe betsaka ny lesona niatra tamin'ny CENI tamin'izany de ny tena goavana moa de ry zareo ato amin'ny assemblée nationale hoe mbola majoritaire ny fitondrana nisy teo aloha zay hoe ny divana mihitsy ny ataoko hoe ny alana tamin'izay fitondrana teo aloha zay de tonga amin'izao fitondrana vaovao fitondrana fanavaozana zao tsika eto Madagasikara zay aloha zany ny zavatra azoko lazaina hoe mikasika ny fitakian'ny tanora akoatra an'izay zany ny hoe zavatra ny dinihan'ny tanora mikasika an'le hoe inona ny rafitra hitondrana ny Madagasikara, inona zany le structure fédérale ve sa structure unitaire ve nampifandona hevitra iny hatramin'izao iny mbola misy akony mampifandona hevitra olona maro eto Madagasikara. Le izy aloha zany ny anazavako an'le zay zavatra zay aloha ny idirako amin'izay ny tiako tenenina fotsiny be da be maneho hevitra iny zany anazy iny ny olona rehetrarehetra afaka maneho hevitra daholo hoe ahoana ny fahitany an'ireny ahoana ny fanazavany an'ireny za ndray zany raha resaka eto zany tonga amin'izao ady hevitritsika ankehitriny zao de amin'ny maha-politologue ny tenako zany ny anaovako an'le fanazavana amin'ny ankapobeny satria raha vao miresaka an'izay mantsy ianao zany hoe unitarisme sy fédéralisme de politika zay tsy terminologie juridique io na sociologique na philosophique fa terminologie politique de ataoko hoe tsara toerana ihany zany manazava an'ireny ankehitriny hoe ahoana tokoa inona le zava-misy satria lasa toram-po mantsy le iresahan'ny olona any ao fieritreretan'ny olona any io zany satria nanana expérience be da be Madagasikara tamina resaka unitarisme ny unitarisme moa zany hoe foto-kevitra ananganana état unitaire na structure unitaire de misy karazany moa io za koa moa eto tsy valapatra tsika amina fotoana hoe andeha jery mipitripitsony io na andeha ampianatra olona na ohatra zany tsy any ny tanitsika fa le hoe inona zany le zavatra tena essentiel zavatra tena ilaina anazavana an'izay hevitra mifandona eto Madagasikara mandrakitiny androany zay ny zavatra misy zany hoe ny resaka mikasika ny fédéralisme aloha zany atsofoka ny risy eto Madagasikara sarotra be miresaka amin'izy io satria noentina toram-po izy io hatramin'izay hoe natsofoka anatin'ny sain'ny vahoaka zany mandrakitiny androany na ny tanora zany ankehitriny hoe fédéralisme zany de tonga de mialatsiny manonona le voambola tonga de fizarazarana ara-poko fizarazarana ara-paritra ataontsika hoe zay zavatra zay zany ny tena mibahana atao anatin'ny ao anatin'ny sain'ny olona rehefa miresaka an'izay tonga de any amin'le hoe lasa tia voatany foana ny hoe ny mandray ny hetra ohatr'izao sy ny karazany
zay le atsofoka ny mpanao politika ihany manao an'ireo manatsofoka an'ireo anaty sain'le vahoaka hoe tsika manan-karena tsika ty amin'ny faritra na tsika ty amina région ohatran'izao ohatr' zao manjo atsika fa andao tsika hisitaka zay zany le tena vodikevitra le tena le structure zany am'le politika zany ananganana an'le état fédératif izy na hoe structure fédérale amin'ny ankapobeny zavatra hafa mihitsy satria be da be ataoko hoe eo amin'ny 20 eo amintsika miteny zao ny fédération na hoe firenena manana structure fédérale na état fédératif eto amin'izao tontolo zao reo 28 reo zany ny tena mampiavaka an'ireo de le hoe misy an'le hoe sujet de fédération io zany tsy maintsy atsanganao aloha hoe inona ny sujet de fédération ny zavatra misy indray nefa ny am'le sujet de fédération reo nananganana le ataontsika hoe état fédéré mihitsy misy karazany misy zany io aloha tena any amina resaka langue jery an'le mijery mihitsy zany reo an'le carte linguistique hoe ny ato amin'ny teny fiteny ohatran'izao de inona ny anaovana an'le fitsinjarana an'le état fédéré anatina firenena ny état fédéré état fédératif akaikitsika zao de Comores manana izy telo ny azy ny sujet de fédération misy an'le Grande Comore, Anjouan sy Moélie misy an'izay de ny tena hoe goavana ty Afrika zao de ohatran'ireny hoe Nigeria reny ny azy indray 9 sujet de fédération anasiny jouer rôle anatin'io ny resaka mikasika na fiteny-paritra anatin'io koa ny resaka finoana zay zavatra zay nefa ny tena ohatra fotsiny ny raisiko zany raha hoe aty Afrika fa zay zavatra zay nefa ny ho atsika malagasy jerevy daholo fa reo firenena nanao état fédératif reo tsy nikorotana aloha reo liny androany tsy fanotaninao am'ireo zany hoe ahoana ny ohatran'ireny hoe ohatran'ny atsika malagasy hoe ahoana fa misy faritra tena mahazo tombony ao foana ny vola zay vao miparitaka any amin'ny faritra tsy any amin'ireny mihitsy ny olana ny sedraindray ny voalasany amina nanana structure fédérale izy ohatran'izany mantsy zao io ny teto ambonin'ny tany zany aloha mandraka ankehitriny niditra farany anatin'ny état fédératif nanova constitution mihitsy izy de Belgique tamin'ny 1993 izy niditra tanatiny eo de hitanao zany hoe misy ny anazy mizara roa mazava tsara mihitsy ny zarainy anankiteny misy fiangarana hita maso mbola tsy voova da tiarina io ange raha resaka rijateny lalàna samy afaka tenenina hoe zao ny lalàna amin'ny fia zao ny fa ny réalité zay foana aza mitondra texte aloha raha tsy adapté tsika amina réalité le izy hoe inona kay le réalité iainan'le olona de zay vao mitenena texte nareo hoe ka misy texte ohatran'izao loi zao ny anina zao nandika mialohan'iny le réalité ary inona le iainan'le olona sur place ary de io azavainy de mitombona tsara izy am'izay fotoan'izay zavatra anankiray etiko resana amitsika mampitombo be an'io zavatra io de satria tsy tody tany am'ilay fanovana eritreretina ny zavatra zay nisy inona moa kay le zavatra tena nahatonga n'ilay hoe fitanilana de inona le zavatra mitanila tokony ho resahatsika de ahoana ny anarenana an'izay le mitanila aka ohatra anankiray herinaratra nampingana ny andrajoela de am'fitatanandro raha-panjakana de iveriko fa zavatra angezabe sy mavesatra mivoaka malagasy ny resaka herinaratra efa tany amin'ny andro repoblika faharoa no nanangana fotodrafitrasitsika tany Lorendava tany Andekaleka nanangana an'io foibe famokarana herinaratra ao Andekaleka Andekaleka ao anatin'ny district amin'ny Brickaville averiko foana io ohatra satria io ny ohatra anankiray azo tsapahitanana amin'ny fitanilana eto Madagasikara zay tena ahitana taratra an'izay farariny lay saina amin'ny eritreritry lay faritra zay rehefa ohatra ka mijery an'io masony
kilometatra mialan'ny renivohitry ny distrika Brickaville io andekalika eo kilometatra fa zao anjatony kilometatra miala ny distrika Natsirabe averiko 20 kilometatra miala ny distrika ny Brickaville ny foibe famokarana herinaratra andekaleka ary ao anatin'ny distrika ny Brickaville fa amanjatony kilometatra miala any distrika Natsirabe raha makany ny distrika Natsirabe amanjatonjatony kilometatra tsy zato tsy roanjato tsy telonjato fa mihoatra an'izay kilometatra miala ny andekaleka ny distrika Natsirabe fa io herinaratra vokariny andekaleka miainga avy eo amin'ny distrika ny Brickaville io dia mamatsy herinaratra ny distrika Natsirabe za tsy miteny Antananarivo satria kapitaly Madagasikara fa le distrika Natsirabe fa distrika ny Brickaville 10 kilometatra miala ny foibe famokarana io groupe électrogène no mandeha Atsirabe zay vatsiny ty herinaratra tia 4 ora amin'ny 4 ora ny jirony Brickaville zay mandeha groupe électrogène district ivoahany herinaratra io 13 ora amin'ny 4 ora ny andehanany inona ny fiatraikan'izay any anatin'ny toetsain'le olo anjaranareo mamaly anazy zavatra tsapahitana hitan'ny olona iainany sanandro zay hoe fa maninona kay avy ato amin'ny distrika misy anay no mivoaka ty herinaratra ty fa zahay tsy mahazo an'ity zavatra ny tranga taloha zany amin'ny Marivivo kilometra vitsivitsy miala ny Mandraka zay amikarana herinaratra fa Marivivo taloha tsy nahazo jio teo fa toy miakatra ny herinaratra vokarina tao Mandraka tiako tenena de ty ny fitanilana ohatra an'izay zany hitan'ny olona sady tsapany satria marariko izy rehefa tratrany delestage de miverinany saina era-pantany fa manina moa zany ty tsy nisy fanjakana mihitsy mba nanao ezaka hoe omena jiro avy amin'ty andekaleka ty ny renivohitry ny distrika ny Brickaville na namorona anazy tamin'ny voalohany na ny fitondrana maro ny fandimby teto Madagasikara de mbola tsisy nanao an'izany ezaka zany de be da be no ohatra zay ohatra anankiray ndraisiko am'le resaka jiro fa be da be no ohatra zay mitranga eto amintsika mahatonga le olona metra-panontaniana fa maninona no misy fitanilana ohatra zany hoe aty ny mamokatra ary no misitraka fa de ny rahantsika nanaiky foana zany oke mety zany d'accord tsisy olana mihitsy fa zay zany de zay le azavaiko amampanao gazety ana hoe zavatra oatra zany matohina n'lay ambopon'le olona fa zany mila akarina ambony latabatra fa tsy hoe azo mety zany fa tsisy olana zany de mbola amerina n'zany foana ve tsika zany fahadosoana zany zay mahatongana amin'ny tena tsy aleo ve enona le vahoaka enona izy de rehefa ohatra ka nomenao valina izy de afaka didy ianao hoe aha eno le etreritrareo fa zao dahoarinareo mena valiny tiarindao safidiana de ny safidy mamaritra ny anjara atsika rehefa aveo hoe aha ka nibetsaka ny safidy an'ity a zay ny atao hoe demokrasia satria raha samy ady hevitra de samy manana ny eritreriny na bidona tsy bidon ny eritreriny fa hoe zay ny aresy lahatra anazy aloha androany de ameo
fe-potoana ahafahana mifandresy lahatra fa sao de miovaneviny rehefa tena azon'le fanazavana fa androany ange tsy azon'le fanazavana androany mbola tsy misy promesse ko ahafahana miteny aminy hoe ity de ahafahantsika manovan'izay zavatra problème anareo zay fa tsy voatery ianao an'ity tsika misy sery vitanana malatsy amintsika vantotra koa fa tsy misy zay promesse zay androany tsy misy zay fampiresahany zay de zay ny tokony andidin'ny mpanao politika hoe dahoary hidintsika anazava reto kosa nefa avelatsika hitobaka eo aminy eo ny fisafidianana fa ny fanazavana no ataotsika matevina hoe zao ry zalamy mahatsara nytia zao ny tsy mampetenitsy zao ny mahatsara nitsy ary tsy mampetenyty anjaratsika no miteny an'izay de matsapa tena ny tsirairay de eo le tiako tenenina hoe rehefa ny rosany tsika makato am'ilay famondrana n'le fahefana hidina ho voatsinjara isa-paritra tapaka tenatena n'le izy de zao misy fitany lana tao efa mipetraka tany aloha natoka président Marc Ravalomanana zany nametraka an'le andeha hiditra any am'le décentralisation satria efa natsapa an'izay fitany lana zay izy hoe non misy fitany lana le izy de andao ary tsika ametraka n'ity faritra ty satria tamin'ny andro amiral de Diratsiraka nametraka izy an'le province autonome fa lavitra loatra de izy nefa tao anatin'le izy misitina fahefana matanjaka be de tsy tody zany le anazy de rahatsika malala maty akarana n'le province autonome nataony amiral de Diratsiraka fa président Ravalomanana kosa nitondra le décentralisation niainga avy amin'le hoe création n'le faritra tapaka tenatena n'le izy tsy tody tsy nisy nanohy zany le izy rehefa avy eo dikany nitoetra foana le fitanylana antony niteraka n'le hoe andaotsika nao décentralisation argument ngeza be tsy azo idiviranao hita maso mbola tsy voafafa le izy zay nge le olany niteraka an'io débat io misy zavatra hita maso tsy voafafa le fa samy hafana sy lay fitanylana ara-pampandrosoana de io no mampiazakazaka an'io de na feno na tsy feno io argument io de hoe ity ny alana an'izay de tapitra atseo fotsiny